Toy izao indray ny mety toetry ny andro an'Andranomasina ny alahady 3 May amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 4 May taona 2022 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana mahakasika ny any Andranomasina na izany na tsy izany aza entanina hatrany isika mba ho mailo rehefa mampiasa izay ranomasina izay. Ny toetry ny andro an'ny morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Anorana malefaka amin'ny amin'ny tapany atsimo ho maina ny akafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, hahatratra 40 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina ahery any amin'ny tapany avaratra noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2 metatra sasany any avaratry Vohemara. Tanjona angotsy hatrany Mahanoro. Andrahoana mahalana ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be amin'ny akapoben'ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifin-drahona amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana, andrahoana mitsitokotoko ny akafa. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 30 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2.3 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be na herin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Isy alin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana manomboka eo amin'ny tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo. Ho maina amin'ny akapobeny ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora, hahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray. Anonja be na herin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Isy alin-drano avy atsimo na atsimo andrefana. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana vitsy ho avy atsimo amin'ny akapobeny ny rivotra ka 10 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahoana vitsy ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ielina ho avy andrefana ny Takariva ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja Antsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana mahalana na andrahoana vitsy ho avy andrefana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa ny maraina ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany. Ho tonina dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 2 metatra rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby, ho latsaky ny Antsasametatra kosa izany any amin'ny faritra hafa.